Toy izao indray ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alatsinainy 3 aogositra amin'ny enora maraina hatramin'ny talata 4 aogositra taona 2024 amin'ny enora maraina. Mbola eretrana aloha ny ranomasina ho amin'ny aniwa any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefany Madagasikara. Mety hanodidina eo amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra ny avin'onja. Tombanana iena miandalana kosa izay manomboka rampitso alatsinainy makany amin'ny farany herinandro. Vokatra izay indrindra dia mbola mahazo filazana amin'ny loko mena noho izay avy ny alin-drano izay manomboka eo mainty rano hatrany amin'ny tanjona vohimena. Entanina hatrany ny mpiandrika sy ny mpampiasan'ny ranomasina mba hanaraka tsakany sandava ny toromarika amin'ny manam-pahefan'ny fotony isorohana ny loza amin'ny edisio. Ho an'ny toetry ny andro morontsiraka atsinanana tanjona bobaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy anorana tandrifindraona indrindra ny alina sy ny voamaraina ho avy atsimona atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora hahatratra 70 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra. Anonjaben'ny ranomasina ahery indraindray avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra hahatratra 2 metatra sasany any avaratra Voemara. Tanjona angotsy hatrany Manoro anorana tandrifindraona ny alina sy ny voamaraina ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avy ny onja anodidina ny 2 metatra sasany. Manoro hatrany Taolanaro anorana tandrifindraona mahalana ho avy avaratra na avaratra atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora hahatratra 70 kilometatra isan'ora indraindray. Ho anonjaben'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena. Andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy atsinanana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Elina ho avy avaratra amin'ny maraina ka manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjaben'ny ranomasina avy ny onja anodidina eo amin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona angabony. Andrahoana amin'ny tsitokotoko ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora hahatratra 30 kilometatra isan'ora any atsimony Intampolo. Anonjaben'ny ranomasina avy ny onja anodidina ny 2 metatra. Tanjona angabony hatrany amin'ny tanjona Vilanandro. Andrahoana vitsy ho avy atsimony rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora hahatratra 70 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjaben'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava. Ibalika amin'ny masoandro ho avy atsimona atsimo andrefana ny rivotra ka 20 hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Ady mpanonjana anonjaben'ny ranomasina avy ny onja 2 metatra hatramin'ny 2 metatra sasany. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Andrahoana mahalana ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Elina ho avy atsimo atsinanana kosa ny voamaraina ka eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hatrany. Ady mpanonjana ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra. Anonjabe manakaiky ny tanjona Bobaomby ka hahatratra 2 metatra sasany ny avy ny onja.